Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alahady fahatelo manaraka ny Trinite, iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Zany hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia miorina amin'ny finoana. Alahady tonanam-bavaka ny mpitandrina mianakavy, aro Jesosy taminy, ary tsisy tsy ho hainareo atao. Horaintsika ny 𝗵𝗶𝘁cije sambatra. Ka isika hivavaka. Ianao Andriamanitra no miahanay, tsy misy tsy hainao atao. Ianao no miambina amin'ny fanahinay, miaro ny ainay tsy hidina nan-davaka. Tsy vitan'izany fa miara-monina aminay ianao. Manao trano, miambina tanàna, manambina ny asanay, miaro ny zanakay amin'ny ratsy. Misaotra anao zay Tompo fa hatria indraindray zay tsy malala misaotra anao. Raha tsy nisy nangalatra ny zanakay dia manadino misaotra zay satria heverinay fa mandeha ho azy zany. Kanefa misy ny zazavery, misy ny zavatra maro samihafa. Na amin'ny omana zay ianao no mahatotosa raha mihetsiky zay ianao no mahavita. Saingy ampinao zay dia tsy misy tsy hainay atao. Manome fofonaina mahavelona amin'ny vavoronay ianao, ary mampahavoakatra zay rehetra ataonay. Manome fahalalana ianao, manome fahendrena, manome fitiavana, fanantenana, finoana, fifaliana, famoram-panahy. Betsaka ny zavatra omenao anay. Naharovanao koa zay nahatratra zao an'izao, maro ny kasa fa tsy nahatratra. Ka midera ny laza ny voninahitra atolotra ianao. Ko ankehitriny hamasiny zao fotoana izao, ho anitra kasitrahana eo masinao. Ary mba ho vavaka tsy 𝗵𝗶𝘁 hamasiny zahay, hamasiny ny sakrameta, ny teninao manamasina rahateo, ka ny liturjia manontolo sy zay rehetra olombelona izao dia hidera sy hankalazanao. Ary za amin'ny ombonanay amin'ny vavaka ny ampianarin'i Kristy izay manao hoe ranay azo hamasina ny anaranao, tonga nay ny finjakanao, atao any sitraponao ety atany tahaka ny atatra, miara-nionina ny nasazy anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aiza mitondra anay fahakamana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amen.
isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany ny Timote 2:4. Timote 2:4. Enontsika mpanajana sady etrentsika tsara ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny apôstôly masina. Eo anatrehan'i Kristy Jesosy, izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananaraka anao mafy. Miteoria ny teny, mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharom-po sy fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azaka amin'ny olan'ny fampianarana tsy misy tsiny, fa ngididy sofina izy ka hamory mpampianatra ho azy araka ny filamy. Ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa, maonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanompoanao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalan'i Jehova. Sambatra izay mitanina ny tenin'ny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika netry tena anaraka izao vavaka izao. Misaotra anao zany amin'ny sitraponao izay masina tokoa. Mbola hitsangana manoloana an'i Jesosy Kristy izahay, izay tompony velona sy ny maty, ka anarinao mafy, anarinao tsara, mba hantanteraka ny anjara fanompoanay, na ny fitoriana mivantana izany, na ny fitoriana ankolaka izany, na ny fanohanana ny mpitoro izany, amin'ny fotoana rehetra, satria ianao Andriamanitra tsy voafehy ny toerana sy ny fotoana sy ny olona. Mamindrafo aminay amin'izay tsy nahavitanay izay nandraikitra izany, na ny fanohanana ny fitoriana filazantsara, na ny firotsahana an-tsehatra mivantana, samy tsy vitanay. Mamindrafo aminay. Mamela amin'ny elo-kay. Milaza koa ny apôstôly masina fa misy olona tsy mazaka fampianarana madio, tsy mazaka fampianarana tsy misy kilema, tsy tia fampianarana mahitsy, ka mangidingidy sofina izy, miala izy, mandositra izy, tsy miaino na dia manatrika ary izy, fa aleony mianatra zavatra hafa, aleony maka mpampianatra hafa, fa miala amin'ny teny marina izy, dia mandeha amin'ny anganongano sy zavampona. Mamindrafo aminay. Mamela amin'ny elo-kay. Betsaka koa tsy tantanteraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Sasao madio izay 𝗵𝗶𝘁𝗆𝗃 ny fonay mba fampahotana. Eno ny vavaka mangina sandratray. Marina ianao raha mitsara ary tsy manantsiny ianao raha manameloka anay. Noho ny amin'ny ran'ny Kristy Jesosy, dia mamindrafo aminay. Amen.
antsika zay manolo tena mpanompo ny tompo mibebaka marina tokoa mitsangana ndray ny teny soamafaly fa hanafaka atsika amindra fo amelany helotsika izy. Hoe ny soratra masina, tsarovo zany ianao ry Israely, fa mpanompoka ianao ny Israely vaovao, noforonika ianao mba hanompo ahy, tsy ho adinoko ianao. Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao ny levoniko tahaka ny raona, ka miverena amiko fa efa nanavotra anao ahy. Noho izany 𝗵𝗶𝘁 sy 𝗵𝗶𝘁 ny fahotanareo, ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, 𝗺samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika iomana amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo, iderin'Andriamanitra amin'ny raha fanampiny fahavalo araka ny tao amin'ny fandaharana.
Mamaky ny soratra masina isika ry havana araka izay hitantsika ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa: indro tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao. Masiny ianao aoka ka ny Jordany izahay, ka samiaka hazo iray avy any dia anao trano anay ihany mba hitoeranay. Ary hoy izy: mandehana ary ianareo. Fa hony anankiray: masiny ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao any koa ianao. Ary izy namaly hoe: andeha ihany aho, ka dia niaraka taminy izy. Ary noho ny tonga tany Jordana ireo dia nikapa hazo. Fa noho ny kapa hazo ny anankiray dia lasa tany anaty rano ny lela famaky, ka dia nitaraina hoe izy: indrisy tompoko, nindra amin'iny. Ary hoy ny lelahin'Andriamanitra: taizany nalatsahany. Dia natorony azy izay nalatsahany. Ary Elisa napaka hazo ka natsipiny teo, dia nitsikafona ilay lela famaky. Ary hoy izy: indro raisonao izy. Dia narosony ny tanany ka noraisiny. Dia mbola hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 5 atomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 14. Asan'ny apôstôly toko 5 andininy 12 ka hatsatra hatramin'ny andininy 14. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ary tsy misy tamin'ny olona sisa rehetra sainy ray taminy, nefa nankalaza azy izy ny vahoaka. Ary voamaika nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nin'ny tompo nanampoisany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azo ny tandindo ny Petera raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy amin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorin'ny fanahy maloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 17 manomboka amin'ny andininy 14 ka hatramin'ny 20. Matio toko 17 andininy 14 ka hatramin'ny 20. Eo am-pitsanganana no makitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy. Dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe: tompoko, mamindrafo ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tao amin'ny mpianatra ao, fa tsy nahay nanasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, eto aty amiko izy. Ary ny teny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny demonia, ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe: nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy: noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny 𝗵𝗁 iray aza ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: mifindra ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy hainareo atao. Isaorana ny tompo noho ny amin'ny filazantsara.
mivavakantsika. Sotranao ry Andriamanitra ray zanaka fany masina fa mbola menao tombonandro indray namaky ny soratra masinao no sorana ianao satria mbola voadika tamin'ny tenim-pirenena izany ankehitriny raha toriana aminay zany dia ianao mitendry ny lelan'ny mpanomponao hitoromarina n'izany teninao zany ary izay vahoaka miaina ihany koa tompo dia tsy taka ny idiranay ny voany teto fa ho feno ny fanaina masina tokoa amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio 7:10 niakatra tany an-tendrombohitra i Jesosy dia nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jona. Rehefa tonga tany an-tendrombohitra izy nitokana ny vavaka dia niova tarehy izy teo anatrehany transfiguration moa nilazany teny frantsay azy. Dia namirapiratra zany na amin'ny tarehiny na ny vatany na ny akanjony na ny fitafiny 𝗵𝗶𝘁 ka hatrany an-tampon-doha. Inona moa ny antony nanaovan'i Jesosy anio? Ao amin'ny filazantsarany Matio dia misy fifaninanana aseho amin'ny alalan'i Jesosy sy Mosesy. Satria ny kristianina amin'ny filazantsarany Matio dia kristianina be jiosy reo. Amin'ny jiosy zany dia Mosesy no ambony indrindra raha ny soratra masina. Satria ny testamenta taloha ary antsoina hoe lalan'ny Mosesy. Ary teo amin'ny Finoana indray dia Eli no malaza indrindra. Ka ity nataon'i Jesosy ity zany karazana fanehoan-kevitra na démonstration de force zany. Rehefa tany an-tendrombohitra izy maninona moa mazava? Satria raha tsaroantsika mamaky ny boky ny Exodosy, i Mosesy rehefa niakatra tany an-tendrombohitra naka ny lalàna na mididy folo dia nazava amin'ny tarehiny rehefa nidiny izy. Satria niona tamin'Andriamanitra tsy zaka nijerena mihitsy ny tavany fa mamirapiratra tahaka amin'ny jiro dia nifonosina voaly ny tarehin'i Mosesy. I Jesosy koa eto miakatra ny tendrombohitra dia maneho zany endrika zany fa moatra ny Mosesy satria 𝗵𝗶𝘁 ka hatrany an-tampon-doha ny azo ny mazava miaraka amin'ny fitafiny. Very lavitra zany Mosesy. Tsy vitan'izany fa nantsony nasehony Mosesy sy Eli izay olon-dehibe ny Israely. Mosesy izy tsika teo no nanoratra ny ampahana amin'ny soratra masina ary ny testamenta taloha antsoina hoe lalan'ny Mosesy. Ny mpaminany soloan'ny Eli tena izay be finoana fatatsika fa Eli rehefa mivavaka 3 taona sy 9 tsy milatsaka ny orana rehefa mivavaka izy ihany nitazona ny lakleny io. Santiono anjavona nataon'i Eli. Fa niombonan'izy roa anankiroa reo olona tsy tafaty reo, olona niakatra very lalan-danitra. I Mosesy tsy hitany fasany mandrika androany satria Andriamanitra nandevina azy. Eli nisy kalesy afo. Ireo nefa nentin'i Jesosy anehoana amin'ny mpianany fa mbola ambony no rahalahy reo izy. Izay ny dikany hoe fiovan'ny tarehy tarihan'ny tendrombohitra. Rehefa nidina avy any zareo efa tianatra 3 sy Jesosy tao ambody tendrombohitra teo amin'ny tanàna nisy fitangoronana, nisy zavatra miadian-kevitra. Fatatsika ny tantara teo hoe nisy olona mitondra marary nentiny tamin'ny mpianatra Jesosy le
𝗵𝗵 nalàna ny 3 firy moa zany mbola hitady telefôna ny sasany izay sisa tambamy teo zany a niaraka tamin'ny vahoaka tsy sitrina le zazalahy zay ny teo zay ny miandry azy teo miverina matetika ao ny teny hoe finoana tsy mino ny famarana ny tenin'i Jesosy dia misy hoe ary tsisy tsy hainareo atao tsy misy tsy hainareo atao mbola horesantsika inona teo hoe hainareo rehefa avy eo iorenana amin'ny finoana ny fanompoana resaka finoana ny resahana zany hoe rehefa manompo an'Andriamanitra anao dia tokony miorina amin'ny finoana zay midikana naninona tsy nivoaka le demoni naninona tsy sitrany le marary maninona Jesosy miteny hoe tsy mihinonareo sady mpivadika kely ny finoanareo finoana tahaka ny inona zany nitakiany Jesosy amintsika mpanompo miorina amin'ny finoana lohahevitsika nitakiana voalohany dia finoana marina maninona moa le sary aloha zany a dia mbola misy sariny Mosesy manaloka ao raha nianatra sekoly alahady isika rehefa niakatra tanany tendrombohitra Mosesy naka mididy 10 a nisy zavatra nitranga koa ne tambody tendrombohitra tao inona no izy ny olona tsy verina tsony ny Mosesy iny lasa mpitariky fa ianao nay arona mitaritarika eo fa i Mosesy iny tsy verina inona koa no nataony adininy ny tondan'Andriamanitra azy avy tamin'ny tany Egypta tsy eo tsony Andriamanitra ozy izy rehefa tsy eo Mosesy le mivavaka amina pastera io tandremo tsy eo tsony Mosesy ka inona nataony nanamboatra inona izy efa adiny le sekoly alahady nanamboatra ombalakely volamena zay le sary mitranga eto izay ny ilana ny finoana marina sy finoana matanjaka le finoana matanjaka jerentsika aloha le finoana matanjaka zany a le mpianatra aloha ny jerentsika tsy natanjaka tamin'ny finoana zareo satria naninona Jesosy aloha tsy eo le mpampianatra le Andriamanitra le mpamonjy zay lazana azy le mpaminany fa raha olona mianatra an'izany zareo dia tsy eo ny chef de classe Petera io tsy eo ny major John io tsy eo ny délégué Jacob io rehefa tsy eo ireo telolahy ireo maninona eo an-dakilasy rakizy zay le zavatra tsy nahavaolana ireto firy moa le 2:12 ny ala telo fa mbola tsy voavaly izy teo 7 efa voakajy tamin'ny telefôna 7 zany a le teo tsy nahavaolana tsy nanana finoana matanjaka maninona moa lazaintsika fa tsy manana finoana matanjaka izy ireo nefa nomeny Jesosy fahefany avadiko kely amin'ny 10 amin'ny Matio olona efa nahazo pouvoir nahazo ositra masina nahazo fametraham-tanana ireo fa maninona ny finoana matanjaka dia hainy mampiasa azy zay ny dikany Matio 10 andininy 1 inona ny tranga ao vakitsika ary Jesosy niantso ny mpianatra 12 eo aminy ka nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto sy asitrana aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra mitsambikitsika mandininy 9 eo ihany mbola nampiny baiko koa ahoana ozy izy sitranony marary atsanganony maty dioviny boka avoamy demony efa nahazo maimem-ponareo aka manomeza maimem adino io rehefa miatrika ny tokotrany io fiainantsika io dia adino efa nahazo fahefana ianao efa nametra tany ianao mahampitandrina mahadekona mahampandrefana samy tompo rehefa tratry ny problema adino zany rehetra samy adino fa ny fametra-tanana dia fanomezana fahefananao andresy anareo atokana ho mpandray zany fanomezana fanahy masina aminareo ny fanahy masina ao ampitandrina ihany no afindra aminareo tokony tovy ny finoanareo après an'izay tovy amin'ny finoan'le pastera satria izay natao hoe fametra-tanana fa ireto nametrahan'i Jesosy tanana nomeny fahefana adino maninona moa amin'ny teny hoe finoana matanjaka fa tsy hoe finoana lehibe ho hitantsika koa ny dikany le finoana
matanjaka zany tsy hoe ngeza fa andeha jerentsika le izy manko. Amin'ny 720 sy ny 20 amindray mitsambikitsika amin'ny toko 720. Fatatsika tsara fa nahazo fahefa amin'ireo olona efa niofana ao tsara. Fa tsy hainy nampiasana zany fahefana izany. Inona moa mitranga amin'ny 720 sy 20 rehefa nisitrahan'i Jesosy le zaza menatra ihany zalahy miteny mason'ny olona dia mangingina tamin'ny nanina moa izy teo zay tsy nanina fa mba hamenatr'olona zareo. Vakitsika 720 sy ny 20 dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe nahoana zay tsy nahavoaka azy. Ary Jesosy taminy noho ny akelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo manana raha manana finoana ohatran'ny voatsinapy ray azy ianareo ka hiteny amin'ny tenibotra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsisy tsy hainareo atao. I Jesosy zany a niteny hoe inona ny tsy nahavoaka an'le demonia hoy izy kely le finoana zany ve nitiany Jesosy resahana amin'ny mpanao heviteny dia mikaroka hevitra ambadika izy. Tsy kely nitiany Jesosy resahana fa matanjaka. Inona ny anton'izay? Jereo Jesosy rehefa naka hoe finoana ngeda zavatra kely nalainy sa zavatra kely voatsinapy ozy izy azonareo ve le izy. Donc zany misy 𝗵𝗶𝘁𝗆 zany amin'ilay hoe kely. Tsy kely zany tiana resahana fa matanjaka. Dia nio tsara zay. Nareo moa mahalala loham-panjaitra. Izy io manko vehivavy taloha mahay manjaitra daholo teto Madagasikara kolontsaina rehetra. Vehivavy zao manko tsy manjaitra ka tsy hainy zay fanjaitra. Mety ohatra amin'ity ny eritreretiny sasany tsy mahay fanjaitra tsony. Tsy mampanangatarina izy efa nahita fanjaitra. Fa misy tsy mbola nahita. Ka ny voatsinapy mitovy amin'ny loham-panjaitra. Mbola kely ny voana raha mirebaka sy ny sisa tsy zay. Mitovy amin'ny loham-panjaitra tompoko ny voatsinapy. Kely zany sa lehibe. Azonareo amin'izay fa misy zavatra hafa nitiany Jesosy resahana. Ny kalitaon'ny finoana ny resahana. Kapasité ny resahana. Être capable ny resahana eto. Fa i finoana io kely foana satria mitovy amin'ny voatsinapy le mafindra tenibohatra. Azontsika ve le izy. Fa Jesosy tsy niteny ataovy mitovy amin'ny vato na mitovy amin'ny lohabenao le finoana. Kely le zavatra niteneny. Raha manana finoana ohatran'ny voatsinapy iray ary mbola hoe anankiray zany voatsinapy zany raha mbola latsaka amin'ny tany dia tsy hitanao fa mitovy amin'ny loham-panjaitra. Nefa io izy dia mahafindra tenibohatra. Ny kalitaon'ny finoana ny tiana resahana amin'izany. Ny tanjaky ny finoana dia voatsinapy kely raha mbola latsaka anatin'ny tany dia maniry n'aiza n'aiza ary izy tonga hazo. Izy manko ohatran'ny légume fa hazo ngeda be izy. Mihoatra ny lohanao izy avy eo. Azo ianteherana, petrahany voromanidina. Azo anaovana fanafody ny raviny, azo hohanina ny raviny. Atao légume zany. Ilay kely tsinitsinina teo lasa mahavita ny zavatra rehetra zay ny tiana resahana. Kalitaon'ny finoana ny tiana resahana eto. Rehefa sainareo mifindra dia mifindra. Le voatsinapy satria tamin'ny kolontsaina tantsinana ny tenibotra dia misy faka. Zay ny eritreritry zareo ka ny tenibotra tsy miongotra fa misy fakany. Fa miongotra ambanin'ny fakany io. Ny tenibotra koa manambara ny olanao, ny aretinao, manambara n'le demonia raha manana finoana matanjaka ianao misy kalitao. Rien n'est impossible. Zay ny dikany. Ny finoana dia tsy malala hoe tsy possible ty tsy langage de la foi zany. Tsy hisy amin'ny voambola ny finoana le hoe tsy azo atao. Io tsy azo idiran-dralahy hoe tsy azo rarana le fitiavana tsy zay le izy tsy ino le izy le finoana ny resahana eto. Tsy voambolana anatiny ara-pinoana natao hoe tsy vita. Rien n'est impossible. Zay mahatonga azy tsy hisy tsy hainareo atao. Tsy misy tsy azonareo atao ny tena izy. Satria tsy resaka fahaizana na connaissance na savoir ny finoana fa ny tena izy dia tsisy tsy azonareo atao. Ary zay le lazaina eto. Le finoana matanjaka io zany tsy tao ampianatra na dia nazo fahefana ary. Ary zay mahatonga Jesosy mila mivavaka tsara rehefa tanana finoana matanjaka dia mila mivavaka tsara. Azonao tao koa mifady aminy. Vavaka fiainam-bavaka tsy ampy.
ary zay finoana zay rehefa matanjaka azon'zareo jereny ny fivoaran'zareo amin'ny asina apôstôly 5 rehefa nivoatra tamin'io rehefa mba manao erreur mako ny olona mba mivoatra amin'ny manaraka dia mba nivoatra amin'izay zareo aty arina efa tsy etsony Jesosy jereny ny fivoarana asina apôstôly 5 manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 9 𝗵𝗶𝘆 vakiko aloha nandininy voalohany ny tanany apôstôly nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka andininy 10 sy 9 amin'izay vakitsika ka dia nentiny teo an-dalambe azany marary ka napetrany teo ambony farafara sy ny fandriana da ho isy azony tandininy 𝗵𝗶𝘁 raha mandalo ary olona maro avotra rehetra amin'ny Jerosalema dia nivora avokoa dia nitondra marary sy nampahoriany fanahy manoto dia sitrana avokoa izy rehetra tsisy tsony sitrana hanika natandindony zalara dia efa lasa calmant soratra eo zany atao amoron-dalana mba azony tandindony 𝗵𝗶𝘁 nivoatra zany zareo azony zareo le finoana matanjaka zay le hoe raha te iorona amin'ny finoana ianao mpanompon'Andriamanitra ianao manana finoana matanjaka tsy le akelezany fa mitanjaka kely zay le hoe aza kely ny fil mijerena fa zay le fandihana Andriamanitra zany misy mpiara-mianatra aminay zay izy tena fo kely fa raha izy aorinanao ka mitreriny ianao milefa satria ny feony mbongoda be le feo zay le sariny finoana zay fa finoana marina koa nefany jerentsika indray ny an'le rendra zazalahy finoana marina finoana matanjaka fa finoana marina koa tsy mitongilana ny andininy 4 vakitsika matitoko 7 4 sy ny 5 aloha vakitsika ary rehefa tonga teo am-bahoaka izy ireo dia nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesosy dia nandohalika teo natrehany ka nanao hoe tompoko mamindraha fo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa fa matetika izy mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano ile rendra zazalahy nitondra marary tamin'ny mpianatra Jesosy voalohany aloha tsy mitodika amin'ny tenany izy fa mitanila mamindraha fo amin'ny zanako izy fa tsy hoe aminay izy zany tsy concerné am'le zavatra fa aminay io dia sariny fiainantsika ihany ndraindray mitondra zaza atao batisa fa le ray aman-dreniny tsy haninitsaniny tsy te hisorabady izy tsy te handray fanasany tompo le zazakely mba vonjeny dia mandefitra pasteur dia hoe makapy-antoka io le sary le zanako ozy izy mbo jereo fa mijaly izy zany tsy haninitsaniny finoana mitongila ary betsikitsika manao an'izany le zaza natositosika fa le ray aman-dreny tsy haninitsaniny le zaza no atositosika eo zay zo zany ny anankiray faharoa tsy mino izy fa misy koa ny aretina avy amin'ny fanahy ratsy ny fototry ny ratsy dia ny devoly ny faharatsiana rehetra dia avy any aminy fa tsy hoe rehefa marary anao dia misy devoly tsy zay no tiany resahana fa ity anankiray aty avy tamin'ny devoly fa izy tsy mino dia andro be izy na 𝗵𝗁𝗵𝗁cie zay miteneniny ny ara medikaly ihany zany ny ao an-tsainy fa adininy ny asan'Andriamanitra fa ile aretina kay avy amin'ny devoly hitantsika tsara eo ambany eo ny manarak'izay ny andininy 9 misy fanomezan-tsiny ahoana ozy izy ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao rehefa manondrana koa nareo dia anontaniany loha izy ny pasteranareo aza mba manondratsondrana any le retsy fa aza mifanala baraka zavatra marina no ampianarako anareo fa tsy manoranareo vono mihitsy tanao le olona le mpianatra ao ozy izy zany namentsiny Jesosy io laha tsy nena mpianatra tsy naomby le mpianatra ao rehefa tsy afampanadinina moa ny olona dia izy foana ny darofany moa mpampianatra fa tsy le zany aloha dia zay le eto zay le finoana tsy marina misy fiatsaram-belatsy ao misy fanomezan-tsiny ao ny olona foana midisy rehefa tsy mahaly valim-bavaka
ny fiangonana midisy dia mifindra rindray dia mifindra atsindray aveo tsy nety le anina le tahaka izany pasteur ary manao an'izao le mpiandry io ary manao an'izao dia efa tsy sitrana izy tsy mijery ny tenany dia izy koa zany heveriny hoe fahaizana le izy tsy nahenana sitrana azy izy tsy fahaizana hoy isika teo fa tanjaky ny finoana satria tsy connaissance na savoir fa fahafahamanao tsy fahaiza-manao fa fahafahamanao ny finoana capacité io de faire quelque chose nier l'impossible izay natao hoe finoana raha vao tsy anatin'ny voambolanao manao zavatra ny hoe tsy vita dia vita io izay natao hoe finoana raha tsy anatin'ny voambolanao ny hoe reraka dia vitanao io zay le tadiavina zay le tsy nisy tao amin'le rangahy anamarika moa izy ny teny mihitsy hoe renao koa mba mahay ataovy fa eto matio resantsika fa namarika mbola mafy an'io amin'ny filazantsarany marika zay na tonga an Jesosy somary sorena amin'ny teny amin'ny 7:10 mba vakintsika hoe Jesosy namalika na hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika mandra-pahoviana ny toerako aminareo mandra-pahoviana ny ferako aminareo eto aty amiko izy tena marina mihitsy le hoe mivadikondana eto sady tsy mino mivadika raha tsy totra amin'ny ara-panahy izay finoana mifototra amin'ny herin'Andriamanitra ny finoana marina ary izy io na Jesosy ara tadidio fa tsy manasitrana raha vao tsy marina ny finoana antsika dia jerentsika zany Jesosy tsy manao amboletra mihitsy amin'ny finoana fa raha vao tsy marina amin'ny finoana anatinao ao na izy koa raha tsy manasitrana jere tsara fa misy ateny milaza amin'izany Matio 7:10 Jesosy nisy fotoana tsy nasitrana tamin'ny tanin-drazana satria raha tsy totra ny olona tao tsy nasitrana izy Matio 7:10 hafahafa be hoe Jesosy tsy nasitrana zany fa misy an'izany ao tsy afaka manasitrana izy satria raha tsy toetra loatra amin'ny olona ary zay mahatonga amin'ny toerana misy olona be tsy mino misy ny fahoriana betsaka indrindra na eto Madagasikara raha mitoerana vitsy fiangonana ny misy olona voambaka indrindra ny fahadiran'ovana indrindra trangamin zavatra rehetra io Matio 7:10 manomboka amin'ny 4:10 rehefa nanazava Jesosy ny tenin'ny olona taiza koa nazaina ny fahaizana tsy zanaky le mpandrafitra atsy moa io tsy rivenireminy irangariny rahalamy izay nataon'ny olona nabavy ny atsy izay nataon'ny olona rehefa mahita anao izay le finoana tsy marina mijery ivelany izy ary voatetsy nanao an'izany ko inona moa no mba hain'io inona moa mba finoan'io vakitsika amin'izay ny 7:12 le milaza hoe Jesosy tsy nanao ary tafitona taminy izy fa ho Jesosy taminy tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny tany sy ny mpianakaviny aminy ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo tsy afaka ny asa Jesosy satria raha tsy totra amin'ny olona i Jesosy koa efa voany hoe mpaminany tsy masina ny taminy koa inona moa no ataony io rehefa tsy manana finoana marina tsika dia tsy miasa mihitsy Jesosy fa rehefa marina io nakasihiny re vehivavy fotsiny ny rambondambany akanjony dia nanindona izy sitrana izy sitrana satria finoana marina ny ao ary zay koa zany izy io zany tsy finoana lehibe itiany Jesosy fa finoana marina Jesosy zany misy sariteny ka le finoana io tsisy kely sy ngeza fa fomba fiteny Jesosy hoe lehibe ny finoanao finoana marina tsy mitanila tsy manome tsiny zay le finoana marina iny ilaina ananantsika ny finoana manko misy an'izao utile et nécessaire ianao zany rehefa mampiasa ny finoanao dia hoe zava-dehibe sady maika misy zavatra maika fa tsy zava-dehibe misy zavatra ilaina fa tsy mahasoa misy zavatra tsy mahasoa nefa ilainao fa izy roa sady ilaina no mahasoa izay no tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa teo izay novakina teo momba ny tantaran'ny Elisa
ny zanaky ny mpaminany misy sekoly fianarana mpaminany zany taloha dia maro zareo miara-mipetraka amin'ilay mpaminany tahaka ny kilasy mandrana pastery io zany seminera zany zareo reo ifindra tanàna satria tsy ombotsony le toerana dia ny 𝗵𝗶𝗁 anaovana trano rehefa ny 𝗵𝗶𝗁 zany zareo dia naninona lelan'le famaky le vy latsaka anaty rano miempo moa zany samy lentika aloha amin'ny fanontaniana aloha milentika rehefa vy zany dia nitaraina ilay anankiray satria mbo niramina le izy zay le utile et nécessaire mbo niramina ne ino izy fa matin'le olona hafa mbo niramina ary tian'Andriamanitra ny zavatra ohatran'izay tsy manao zavatra moramora vita hoe aka lay izy nge latsaka anaty rano raha misefa dia misaotra fa mba niezaka izy hoe tena mba nitalao izy han'olona ne in'Andriamanitra ianao ve mba mahay mitalao amin'izany han'olona ne io trosan'olona nge le tompony mba milan'io Andriamanitra ary zay ny Andriamanitra aminao rehefa mangataka aminy zay na tonga ny Elisa nanapaka azo izy ny lehiben'ny zareo natsipy ny teo dia nanina lela famaky nitsikafo défier la loi de pesanteur nitsikafo satria ny finoana dia tsy misy tsy azonareo atao faut sauter tous les obstacles ary zay le finoana zay izay ny tiany tompo omena antsika amin'ny tantara kely io anisan'ny tantara sarotra zavaina io satria hoe inona moa le mahay inona moa le kely efa azontsika hoe aily tsy le kely fa finoana marina nitakina tamin'le ositramina finoana matanjaka mitakina amin'le mpanasitraka izay le takin'Andriamanitra amintsika raha vao zay dia tsy misy tsy azontsika tao amin'ny zavatra rehetra na ny olanao na ny zavatra rehetra mitokatramina ninona izay ny tadiavin'ny tompo amintsika finoana marina finoana matanjaka ho amintsika ne izany ary tsy misy tsy ho azontsika tao amen. Antsika rehetra riavana hivavaka ho setrin'izany sitrapon'Andriamanitra nambarany tamintsika izany hivavaka isika ry Andriamanitra tomponay misaotra anao izay misaotra ny amin'ny teninao izay hanehonao ny tenenanao aminay nampafantarinao anay ny finoana marina dia ny tianao hiainanay mpanomponao misaotra satria ny fanomponay anao no mampiorina anay amin'izany finoana izany fa indrindra ihany koa ny teninao izay no hamarinao nasehonao miariary taminay rehetra tamin'ny tian'io ty manoloana ny teninao izay miantso anay ho amin'ny iorina amin'ny finoana marina finoana matanjaka Andriamanitra dia mangataka indrindra izay ny fanainao masina hanavao izany finoana ty anatinay izany hanavao ny fanomponay anao ihany koa ka izay fiangonanao rehetra ny zanaky ny fiangonana rehetra izay miombona amin'izao fitaizam-panahy misy anay izao dia samy ho avaozinao ho tahaka ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly androso amin'ny finoana androso ihany koa amin'ny fanomponanao anana finoana tsy mihanahana anana finoana marina matanjaka miorina amin'ny teninao Andriamanitra ary miorina amin'ny sitraponao miaina ny fahasoavanao sy ny famonjenao ankehitriny Andriamanitra faly izay misaotranao satria nasehonao taminay hatrany ihany koa ny herinao betsaka ny sakana ny tendrombohitra eo amin'ny fiainanay kanefa misy amin'izy ireny nefa nasehonao miariary noho ny finoananao nasehonao miariary taminay ny fandresena azy ireny sy ny fahombiazanay ary ny fahatafitanay izany ihany koa isaorana satria nahatafita soamatsara ny volana lasa iny izahay isaorana anao Andriamanitra ny zavatra rehetra ny fahasoavanao izay nomenao ny fiangonana ny zanakao ankininay aminao sady ihany koa ity volana vaovao izay diavina ity ndreo ry tompo Andriamanitra ny zandrinao
hiatrika fanadinana amin'io herinandro ho avy io. Ianao Andriamanitra hitantana ny olo-tsaina azy ireo. Ianao Andriamanitra hiaro anome azy rehetra fahasalamana, hery sy tanjaka ary hitondra azy ireo ho amin'ny fifaliana, ho amin'ny fahombiazana arak'izay hitarihanao azy. Mahatoky ny fitantananao azy ireo izay. Ankinina aminao ihany koa ny ady ny fisedrana izay hatrehan'ny isa-tokantrano, hatrehan'ny tsirairay avy. Ankinina feno ampelantananao ny asa, ny andraikitra izay nankininao tamin'ny mpanomponao. Ry Tompo Andriamanitra, mety misy ny tsy salama ianao no hanasitrana, ianao ihany koa no hanomeanay ny fiadananao ho amin'ny isam-batan'olona, ho amin'ny isan'ny tokantrano. Izay rehetra mahasoanay Andriamanitra dia ankininay sy angatahanay hitalaonay aminao. Izany nefa dia angatahanay araka ny haben'ny famindramponao, araka ny sitraponao Andriamanitra, fa tsy ny sitraponay. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Mpanompo miorina amin'ny finoana marina, ny finoanan'Andriamanitra ry havana, dia 𝗵𝗶𝘁 izany finoana izany. Ny fanekam-pinoana laharana voalohany na ny fanekam-pinoana apostolika no andeha hibonatsika rehetra amin'ny dian'io tia, hitsangana isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo manao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy izany nalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika ny alevina, lidina tany amin'ny fiainany tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho an'ny an-danitra, petraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no hiaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanany mba ho arabaitsika izy ireo ny Andriamanitra tompon'ny fahavelomana nanome azy, dia mangatabavaka amintsika fiangonana koa izy ireo hitezany izany zanany izany. Zazakely 𝗵𝗶𝘁 mananjara soa ny hatsarana mahay ity ela, zanaky 𝗵𝗶𝘁 Anjanena Celestin Sirasoa mbola anjara Valisoa Leoni. Vala amin'ny 700 ny andinin'ny voalohany dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Soratra masina fa ianao efa nampivoaka tao an-kibo, hatrany an-kibon'ny reniko dia efa Andriamanitra ianao, efa nankinina taminao hatram-boka ka Andriamanitra ianao. Ho koa ny soratra masina. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy
mba hatolotra ho amin'ny tompo koa dia atolotra ho an'i Jehova izy amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra noho ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany eo natrehanao, mankasitraka anao, manome voninahitra anao, misaotra anao satria tsy miova ny famindramponao isaky ny taranaka amin'ny fandimby. Novelominao ny reny sy ny zaza satria tompon'ny fahavelomana ianao. Koa ny fiangonana manontolo dia miara-pala amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra kosa angatahana ampiditra ny zaza amin'ny fiarahamoniny ny fianakaviana fiangonana firenena. Ampio izy ireo amin'ny fikolokoloana, fanabeazana, ampanjaka amin'ny tokantramin'izy ireo ny fihetsika mba ampitiavana hatsapan'ny zaza fa tokantrano tena misy Andriamanitra izany. Ka hanina finoana marina sy finoana matanjoka koa ny zanany. Da io koa izay fiangonana hitaiza izay rehetra ankonany nomenao anay mba hanana taranaka vaminy izahay. Izany ny angatana amin'ny anaran'i Kristy le efa tompo ty anay Andriamanitra ny fianakaviana. Amen. Dia miarahaba nareo amin'ny anaran'ny fiangonana izahay ry havana. Dia ento izao zaza izao tezao tsara hitombo tena handroso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona ary io mananareo ny amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mamety izany. Dia anarabaina nomen'Andriamanitra ny fara. Fahasoavana miampy fahasoavana amintsika ny amin'ny sakrameta masina izay ho raisiny reto zanantsika. Hira fanampin'ny faharoa no raintsika dia hiatrika ny alitara masina ireo izay ho atokana ho isan'ny mpandrefana samin'ny tompo. Havana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampiny tompony olomojena mba hiombon-databatra aminy. Vavolombelon'ny fanekenao ataon'izy ireo isika ary ny mpandrefana samy tompo rehetra dia miezaka hatsiaha nametrahana tanana taminy ka nandraisan'ny fanahy mahery, finoana marina sy matanjaka. Efa nampianarinay ny filazantsara izy ireo, nampianarinay ny fotomponoana, efa natateraka ny fanekenany tamin'ny batisa ka atokana ankehitriny. Konde tsika ampiray ny fotsika angataka ny fanahy masina. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray mandrakizay eo misaotranao izay satria sitrakao ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny fitiavana anatonanao. Ry Andriamanitra tsara sy mahatoky io, niny ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izay ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ireo ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ireo ka afaka mifidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Andriamanitra tomponay eo noho ny vavakay izay entinay manatona anao ankehitriny
raisy koa izay rehetra nio amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay mpamonjy anay mampiorina anay amin'ny finoana marina finoana matanjaka no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoenitsika ny teny fanorenana izao sakramety fanokanana ho mpanefana samy tompo izao. Hoy ny tompo, izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, oko izy andaniny tenany sy hitondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia azo izy aminy. Ary na iza na very ny ainy noho ny amiko dia azo izy aminy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy kosa dia very azy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Inona no omeny olona ho takalo ny aina? Amin'izany na iza nanao ny sitrapony raiky izay nandanitra, izy no rahalahiko, anabaviko ary reniko izy. Koa amin'izany koa, nazovonazovona anaiky aho natremin'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay anandanitra. Fa nazovonazovona andany hatremin'ny olona ho laviko izy io natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Ho zany tenin'ny tompo zany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana mba ho valianareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady tiatsika raintsika nandanitra nanomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko, mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianareo. Eny tompoko, misy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo ny fanekena tamin'ny batisa, ka izany fanandraisinareo ny fanahy masina tamin'ny zaminy, ka zany fanahy masina zany ankehitriny mampizotra anareo milalina fiainana Kristy aminy. Ka iezika anareo tian'Andriamanitra ankatoy ny sitrapony, ahatsiary vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-pivavahana, handray ny fanasan'ny tompo ho adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko, manaiky ny oti sy ankatoy aho. Okarinareo hitodika any amin'ny fiangonana, hanambara ny mpahabe-maso ny anaranareo ary ilaza ny fahavononanareo amin'izany fanekena izany. Izao 𝗵𝗶𝘁 𝗺 Izao 𝗵𝗵𝗁 𝗺𝗵𝗵 rehefa nanaraka amin'ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra handray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomena ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako ahantanterahako izany rehetra izany. Mandre anareo Andriamanitra, matoky azy fo omeny ny fanamasina anareo zany herin'Andriamanitra zany ka tsy hisy tsy ho hainareo atao. Amen. Rabe Zarson hery manantsoa andriamparany Etiel. Rabe Zarson hery manantsoa andriamparany Etiel. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao zay, manamasina anao zay, tsodrananao zay ka mandraynao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainanao ankehitriny araka indray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy efa niantsana laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sampy miora nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny tompo momba anao. Rahalambomanana rova mirindra. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao zay, manamasina anao zay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainainao andray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sampy miora nampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena avy any ambony. Mahiresy sy mahatanjah fa amin'ny tompo momba anao. Hivavaka isika ry havana. Ry tompo Andriamanitra rainay io,
misaotranao zay no izao ora nomenao hiainana eto anatrehanao izao. Apetraka eo an-tananao raha io ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy 𝗵𝗶𝘁 fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra raha eo no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany no ny fanahinao masina izay efa nomenao azy. Ianao ihany Tompo no aoka hanomana azy hanatona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny 𝗵𝗶𝘁, matanjaka ny finony, tsy azo ozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany. Ary isehony amin'ny 𝗺𝗺𝗵𝗱𝗆 eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany rehetra. Mivavaka aminao zahay Tompo, mba omeo ana rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno zahay rirain'ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanefana izany tombo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra mandehanaka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny finoanareo. Amen. Ny fikambanana katekomena ny diran'Andriamanitra mandritra ny rak-pisaorana.
amin'ny fotoanany 𝗺𝗵𝗵𝗃𝗸 fanaontsika isam-bolana isika ireo izay teraka tsingeritoana volana Jolay itsangana na vahiny fa hoentina mbavaka izy. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny tompo itsangana. Ireo izay manana olana hitolomana mbavaka itsangana. Anatin'izany koa ireo hanala fanadinana rehetra. Ny marary sy manana ny marary itsangana. Ny manampahoriana ho ampahirezana itsangana. Ivavaka isika. Mizoranao zay Andriamanitra ny amin'ny tombonandro nomenao an'ireto namanay, havanay, zanakay. Ianao Andriamanitra ny manome izy aminy fa tsy hainay foronina. Amin'izao volana Jolay izao dia mahatsiaro izy ireo fa ianao Andriamanitra mamelona. Niaro ny ainy nitsidina tanan-davaka ianao ka tratry ny zany tsingeritaona zany izy ireo. Ka mitsodrano izy ireo zay, miarahaba azy ireo zay, manonona ny fiadananao amin'izy ireo zay, hitatana azy ianao, hivimbina azy ianao, hiantra azy tahaka ny ray miantra ny zanany. Ianao ny mahatsiaro azy, ianao ny nahita azy hatrao am-bohoka, ianao ny mahafantatra ny tsipirian'ny fiainan'izy ireo. Ka apetraka am-pilatananao no avy ny fiainan'ny rehetra, na ny miafina na ny tsy miafina, ianao no mandahatra ny fiainan'ny olona. Meo azy araka ny be ny indrafonao, izy rehetra ilaina sy mahasoa. Ka ianao Andriamanitra ampitombo miaraka amin'ny taona iainany ny fahatsaranao ao aminy. Misaotra tompony amin'izy ireo. Nandray fahasoavana reto havanay, ara-panahy, ara-tsaina, ara-piarahamonina, amin'ny endriny maro samihafa, taon'ny nangatahany fatratra nomenao azy. Taon'ny tsy nampoizina nomenao fa mahasoa. Satria fantatrao izay ilaina, fantatrao ny mahasoa, fantatrao ny zava-dehibe, fantatrao ny maika, ka nomenao azy zany. Misafidy ny fiangonana koa izy ireo hiderananao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Ka ianao Andriamanitra no miahy anay hatramin'ny antsipirian'ny fiainanay. Ny volondohanay dia voaisa avokoa, ary moatra no mitsitsina maro izay ny fikarakaranao anay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra tompony amin'ny 𝗺𝗁𝗃𝗸 iny. Hiatrika fanadinana reto havanay. An'olo-tsaina ny olo-pahindrena ianao hanampy amin'ny enti-manana. Ianao Andriamanitra no hanome fitadidiana matanjaka ary hanala amin'ny tahotra sy ny orooro rehetra, hanome fahasalamana, hafanana ary handamina ny lafin'ny fanadinana sy ny fampitaovana. Misy ny manana olana amin'ny tenany, amin'ny fitsarana, any am-ponja, any amin'ny tokantramina, amin'ny zanany, meo fahendrena ny zanany. Vao ny olana, finoana matanjaka sy marina menao azy. Tsy misy natao hoe tsy vita, tsy misy natao hoe tsy hay, tsy misy natao hoe voasakana. Meo azy zany finoana voatsinapy zany, ka tonga azo lehibe eo aminy, amindra ny tendrombohitra izy, ka hibalika ny 𝗵𝗶𝘆piainany ka tsy ho takona intsony. Misy ny marary. Eny tompo, mba tsy ho tahaka ny mpianatra ao fahiriny tsy nahay zay, fa mba hahay tahaka ny mpianatra rehefa nahazo fanahy-masina rehefa nilaozanao. Ka sitrany amin'ny anaranao izy ireny aiza n'aiza misy azy, na atao amin'ny fiangonana, aritra ny loharamina aretina ianao fa mikasika ianao zay ankehitriny amin'ny finoanay. Na any amin'ny 𝗺-𝗵𝗵𝗁 na any an-dalambe, na any amin'ny fiara fitaterana, na ny voatery tsy maintsy miasa ny anany tokantrano. Tononay amin'ny fahasitranana, ary ny asan'ny maiziny sy demoni avoakanay raha teo miaraka amin'izao ankehitriny izao. Fa ianao Andriamanitra dia ato aminay manome anay ny finoana. Manampahoriana reto havanay. Kiadin'ny kamboty sy ny mpitondra teny ianao. Hanome fanantenana velona ka tsy salasalany amin'ny ho avy izy ireo. Ilaozy ny vadinao mpitondra tena ny zanakao kamboty, fa ianao ihany miahy azy ho ny teninao. Ny fahatsirovana rehetra ho zary fifaliana sy tsika. Ary ianao Andriamanitra ampahery azy ireo tsirairay avy. Ao ny laozany ny ankonany, ao ny laozany namany,
ianao Andriamanitra ho solony zany rehetra zany fa tena sakay tsy ataoko hoe mpanompontsony ianao fa sakaiza ho ianao sakaizanao izy ireo ka taririna amin'ny lalana tsara rehetra. Eny Tompo misaotra anao zay ny amin'ireo afa-panadinana ireo izay tsy afaka ampahirezinao ka tsy olana tsony ny fahafa-panadinana sy ny larana tsara amin'ny manaraka. Betsaka ny tiany angatamy na ny anaty trano ny tokotamy na ny manaraka amin'ny tany-majotra serasera na ny mitsangana ny mipetraka eny atranam-pitan-dranomasina misy etaeta mipololotra rehefa mihaona toy izao izay. Ary fotoana sarobidy aminay izao fotoana isam-bolana izao hanambarana rehetra ny mivavaka amin'ny fiangonana miakatra aminao. Ka hainao ny mahasoa ny tsirairay fantatrao. Asora mivoambolanay ny hoe 𝗵𝗶𝘁ble rehefa miatrika olana izahay. Ka omeo ho azy ireo araka ny haben'ny fonao fa toeran'ny valim-bavaka ity toeran'ny finoana ity fiangonana ity. Finoana tsy mahatsara velatsihy, tsy mila tambiny, tsy mirehere, tsy mila voninahitra fa finoana manitry tena, finoana miasa ka hiasa mikery zay n'aiza misy anay. Ataovy mahery ireo zanakay na amin'ny fianarana na amin'ny asa, mahery amin'ny zavatra tsara rehetra ny tanoranay ary ny olon-dehibe aminay. Ataovy mpanome hevitra, mpanoro hevitra matanjaka amin'ny finoana ary ny fotsivolo ho mpananitra sy mpany modely ho tarafiny rehetra na amin'ny fanaovana didy na amin'ny fanompoana na amin'ny zavatra rehetra. Ianao Andriamanitra 𝗵𝗶𝘁liche amin'ny tara-pahazavanao aminay rehetra ka ny fahasoavana na mpfahasoavana omenao valim-bavaka amin'ny tsirairay avy. Ny amin'ny anaran'i Kristy ilay mahery no angatanay izany. Amen. Mahazo toerana ireo dia tratra ny tsingerin-taona ireo dia morary soa indrindra. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaorana ny Tompo fa totoza soamatsara omaly ny fiofanandekonina sy loholona teto amin'ny chapelle militaire à Pai-be. Isaorana ny mpitandrina sy ny filohan'ny birao-piangonana nitarika an'izany. Isaorana ihany koa ny rehetra izay nanatrika. Mariana fa io fiofanana natao io dia niarahana tamin'ireo dekona vaovao vao nanolo tena. Ampatsahivina etona fa ny fanokananareo dekona vaovao ireo dia ho tanterahana ny Alahady 17 Jolay ho avy izao. Ny Alahady anio ry havana dia natokantsika hitondranam-bavaka ny mpitandrina 𝗺𝗵𝗵𝗃 mianakavy koa andrakitra faharoa dia atolotra ho azy ireo. Andray fitenenana ny avy ao amin'ny 𝗵𝗶𝘁 ny 25 ao aorian'izao vaovao-piangonana izao. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Miverina mianatra hira ny sampana sekoly Alahady isaky ny Alahady maraina amin'ny 9 ora ao ambony. Manao fanadinana sekoly Alahady ny mpianatra sekoly Alahady rehetra ny 14 Jolay 2024 maraina amin'ny 9 ora. Ny farafandoavana ny sarandasy ho an'ireo ankizy andeha any Mahajanga dia ny 17 Jolay 2024 ho avy izao. Mariana fa 40,000 ariary no aloha ho amin'izany. Madame Mino na Madame Monika no mandray ny vola. Miverina ndratsana tanketsa anio ariva amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny sampana Dorcas. Miverina mianatra hira ny sampana Dorcas ny alarobia ariva amin'ny 2 ora tolakandro sy ny sabotsy maraina amin'ny 4 ora sasany maraina. Avy amin'ny sampana tanora kristianina fiadanana. Mamaly ny fanasana avy any arivo mamy ny koraly lantsan'ny 10 alindahy amin'ny Alahady 10 Jolay izao ao arian'ny 𝗵𝗶𝘃𝗵𝗃vahana. Mitondra sakafo ary miara-miainga rehefa mirava. Misoratra anarana any amin'ny lahatra izay andeha hatramin'ny alakamisy 7 Jolay ariva. Alahady ny STK Fohibe amin'ny Alahady 10 Jolay. Manao fanamiana raoby fotsy taloha ny koraly sady mitarika liturjia. Misaotra ny Tompo fa vita soamatsara ny lalao ara-panatanjahantena nandraisan'ny RFF anjara tany sahafa lazaina natao zany omaly 2 Jolay. Misaotra ny mpilalao sy ny mpitarika. Rakim-pisaorana.
Rakim-pisaorana no nazahoana taranaka Isaia 4:1 Jehova efa niantso ahy hatrany am-boka hatry ny ao fony mbola tany an-kiboneny no efa nankalazainy ny anarako. Misaorana Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Salamo 7:1 Misaotra anao izahay ry Tompo noho ny soa sesehena izay nomenao anay. Apetraka feno eo am-pelantananao hatrany ny fiainanay manontolo koa izay rehetra ataonay sy izay kasainay anie dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina 𝗵𝗵𝗃𝗆 sy ny fikambanana katekômena. Indro Andriamanitra amin'ny famonjena dia atoky aho fa tsy mba hatahotra fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Isaia 4:2 Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fahasoavana narotsany taminay manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly Alahady mangataka vavaka sy hira 720 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manodidina eo voko sy eo anatrehako ianao ary apetrako aminao ny tanako fahalalana mahagaga loatra izany eny avy loatra katsitratro. Salamo 7:5 noho ny fahafahanay mianadafanadinana dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 𝗵𝗵𝗃 sy ny sampana sekoly Alahady. Dia toy izay indray ry havana vaovao voaray androany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fahanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Korintianina 2:2 Miarabantsika mpianakavin'ny finoana indray amin'izao Alahady maraina izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombonandro izay nomeny atsika. Amin'ny anaran'ny 𝗵𝗶𝘁 taona no andraisako fitenenana eto izao maraina izao. Araka ny efa nambara tamintsika rehetra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izao dia raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana ny Alahady 10 Jolay 2024 ao amin'ny 𝗵𝗵𝗁 ny sakafo piraisana 𝗵𝗶𝘆 mahakasika ny fankalazana. Nisy ny fivarotana tapakila mahakasika an'izany ary raha teo misy ny sakafo izay afaka iarahantsika eny toerana ary misy koa ny sakafo izay afaka zaraintsika entina mody. Momba an'izany indrindra no iantsona anareo filohan'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana mba hijanona vetivety ao aorianan'izao fanompoam-pivavahana izao andinika ny mahakasika ny fikarakarana an'izany hetsika izay ho tanterahana zany. Mbola misy ny tapakila izay afaka andraisantsika anjara ao afara ao mbola afaka jerevantsika izany ao aorianan'izao fanompoam-pivavahana izao. Antsoina toraka izany ihany koa ireo rehetra komity sampana fikambanana izay nandray andraikitra tamin'ny fizarana n'izany tapakila izany mba hijanona ao aorianan'izao fanompoam-pivavahana izao ahafahana manao teboka mahakasika ny tapakila izay efa lasa. Ao anatin'izany no anaovantsika famaranana ny kaonty na mahakasika ny tapakila zany na ny mahakasika ny kaonty mahakasika an'ireo varotra tapakila izay efa nitanterahana. Miantso hatrany koa ny komity 2024 ny amin'ny fandraisana anjara amin'izay tonona afaka tanterahantsika mahakasika an'izany hetsika izay ho tanterahana ny Alahady 10 Jolay izany. Ny amaranako azy dia antsoina ny komity 2024 mba ho tonga hivory ao amin'ny tranon'ny filohan'ny komity 2024 ao Htsakaviro anio Alahady 3 Jolay manomboka amin'ny 2 ora. Mazava loatra fa zava-dehibe no diniana ny amin'izany
dia ny amin'ny fikarakarana ny hetsika ny amin'ny folo jolay sy ireo asa izay mbola ifampizarantsika mandritra ny herinandro hifanohanana ny amin'izany. Dia mankasitraka amin'ny fiara-miasa mivavaka hatrany isika ny amin'ny fandroson'ny asa izay efa eo anatin'ny famara-paranana isika amin'izao fotoana izao, satria araka ny voalaza tamin'ny heriny teo dia efa eny amin'ny vovonana isika izao ary efa mijery ny hetsika mara-paranana an'izany hetsika fankalazana 𝗵𝗶𝘆 taona zany. Mankasitraka hatrany amin'ny fanomezan-tanana omentsika tsirairay ny voninahitra dia atolotritsika n'Andriamanitra hatrany. Saotra tompoko. Araka izany tsika le nanontany tapakila tao amin'ny mpitandrina zany dia amin'ny komity ny tapakila fa tsy hany amin'ny mpitandrina dia misy zany ho velany eo araka ny voalazany zareo zany ny amin'ny sakafo imbonantsika. Fa 20 taona sadaparitamin'ny arivo avaradrano nisy fotoan-dehibe tany sahafa saotra ny tompo fa tany ny mpitandrina ny solotenan'ny dekona ny RFF koa tany araka ny voalaza teo dia ny sapana mpanazava stily misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra izany. Iroso amin'ny rakitra isika araka ny fandaminana voalaza teo. Fa mialohan'izany dia reto avantsika reto entina mibavaka. Arabaina ngatahana hitsangana raha zaka manantsota ny 3,900 sy raha miara-manana kaliana fitiavana raha ao na vitany fanamasinana fanambadiana. Ary ambony ary izy ireo dia miarahaba anareo ny fiangonana. Misaotra tompoko. Hoentina mibavaka ery andrinantoandro sira 5 arisoa aina fanomezana mino. Amin'ny sisiny ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Misaotra tompoko. Laka misy ho avy zao ny soutenance de mémoire ny pasterana sandratra amin'ny 8 ary amin'ny faculté de théologie dia manasa antsika izy amin'izany.
azo toerana ianareo ry havana. Ty fotoana anio ty ry havana dia fotoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonantsika satria tsiarovantsika ambavaka ny mpitandrina 𝗵𝗶𝘁mise mianakavy iomanantsika amin'izany dia iraintsika ny hira 3:20 ny andiny voalohany sy ny fahadimy ary mangataka ny filohan'ny fiangonana hitarika antsika rehetra amin'izany. Araka ny efa nambara herinandro vitsivitsy ary nampatsivona antsika teo dia androany no natokantsika araka ny tety andro hitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy koa anatanteraka izany tsika dia miangavy ampanajana ny mpitandrina 𝗵𝗶𝘁mise mianakavy iroso ety anoloana. Rizy mianakavy araka n'izay voalaza zay dia andro natokany fiangonana iarabananareo ary hitondranam-bavaka anareo mianakavy ny androany, tsy hoe androany ihany no hitondran'ny fiangonam-bavaka anareo fa kosa entina homarina fotsiny ny andro androany araka ny tetoandro. Dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra nahatratra izany andro izany ary miaraba manokana anareo. Betsaka ny zavatra vitanareo eto amin'ny fiangonana ary tsy tambo isaina zany, iraky ny tompo ianareo ary manaparitaka ny finoana, anamana mafy ny finoana amin'reto ondry n'Andriamanitra ireto. Misaotra indrindra anareo mianakavy ny amin'izany ary mivavaka hatrany ho anareo hahazo fahasalamana hatrany ary ho ambinina amin'izay rehetra atao mba azahoanareo manamafy izany finoana izany ho an'ny reto ondrin'Andriamanitra ireto. Koa ho fanamafisana an'izany dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Tora isika mba hitondra ambavaka azy ireo. Ndeha hitsangana isika rehetra. Ao anatin'ny vavaka izay hitarianantsika dia misy ny fotoana hanomezanantsika hanonantsika vavaka fohy firaritsoa ho an'ny mpitandrina mianakavy vavaka isika.
ry Andriamanitra tomponay misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao zay nampitoeranao anay rehetra. Ny fahasoavanao zay nasehonao tamin'ny alalan'ny reto mpanomponao reto miasa mikarakara natsonao araka ny fitiavanao Andriamanitra, mikely aina fatratra, mandany herin-tsaina, herim-batana, herim-po ary mandany fotoana ihany koa amin'ny fikarakarana anay. Ankehitriny ry Tompo Andriamanitra isaoranay ianao ny amin'ny nanomezanao anay azy ireo, satria ny fahasoavanao tao amin'izy ireo no mahatoy izao anay. Koa indreto zahay tsiraray avy manolina teny, manolina vavaka ho firarinay ny soa ho azy ireo ao anatin'izao vavaka mangina zay ataonay eto anatrehanao izao. Andriamanitra ho ankininay aminao ny fiarovana azy ireo. Ianao Andriamanitra hitantana hitondra azy ireo hatrany, hampitao azy ireo amin'izay rehetra ilainy ahafahany manatanteraka ny asanao. Ianao Andriamanitra hanome araka ny habeny famindram-ponao zay fantatrao fa mahasoa azy rehetra, dia ho an'ny mpanomponao, ho an'ny zanany, ny taranany rehetra ihany koa, naiza toerana misy azy ireo. Ankininay aminao Andriamanitra izay rehetra fikasany, ankininay aminao ny ananan'izy ireo ny fifaliana ao aminao Andriamanitra, ary ny andraikitra ny asa rehetra zay sahanin'izy ireo, dia ataonay ankininay eo ambany fiarovanao Andriamanitra, eo ambany fitantananao. Maro ny vavaka zay tianay ho azy ireo Andriamanitra, nefa mahatoky zay fa ny finonanao zay aorinao aminay tsiraray avy no hitomba ao amin'izy ireo ihany koa. Ny fahasoavanao, ny famonjenao Andriamanitra, hiarovanao azy ireo mandrakizay ka ho voatahiry mandrakizay ny anaran'izy ireo, mba ho voninahitry ny anaranao hatrany. Ankininay aminao ny asa fanompoana zay nametrahanao azy eto amin'izao fitaizam-panahy misy anay izao, eo amin'ny sehatra rehetra zay nametrahanao azy ireo ihany koa, eo amin'ny firenena, ny fiarahamonina, ny tokantrano, eo amin'ny fifandraisana aminay tsiraray avy. Ianao Andriamanitra araka ny fanainao masina no angatahanay hitari-dalana azy ireo mandrakariva araka ny teninao. Dia anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Dia manaraka izany dia misy ny fanomezana omeny ny fiangonana na 𝗺-𝗵𝗃𝗀𝗃 ka ny voalohany dia ny soratra masina zay hita amin'ny Koritianina voalohany toko faha-efatra, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ataon'ny olona ho mpanompony Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay n'Andriamanitra izahay, ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Izany soratra masina izany no entinay hanamafisana ny fiarahabana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Amin'ny maha-olombelona koa moa dia misy ny marika hita maso izay atolotry ny fiangonana avy amin'ny alalan'ny rakitra faharoa teo, avy ety amin'ny fiangonana. Koa dia kely dia kely izy iny tompoko, fa dia mirary soa ho anareo mianakavy. Mankasitraka tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mahazo toerana isika mialohan'ny solotenan'ny fiangonana zay andray tanana anay mianakavy, dia misy fandraisana fitenenana. Hoy ny soratra masina nataon'ny Paoly apôstôly, Filipianina toko faha-efatra andinin'ny fahafolo hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Ary faly indrindra amin'ny Tompo raha nampitsomonareo indray ankehitriny ny fihaverinareo ahy, zay efa noheverinareo raha teo hatry ny ela, saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo. Tsy filan-javatra akory nanaovako izany, fa efa nianatra, nalala mihetrika, malala mitombo aho, nampianarina ho voky aho, nampianarina ho nona, nampianarina alahelo aho, nampianarina hanambe koa, mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampahery aho. Kanefa nanao soa ianareo rehefa niaraka oro-tamiko sy niantra aho. Za amin'ny tenin'Andriamanitra zany entinay misaotra ny folosiny borao ny fiangonana, ary ny kristiana an-tsakanavaka ny sampana rehetra niara-ny asa. Indrindra fa 15 taona zay anatin'izay tsika marina fa efa nisy mpitandrina ny fandimby teto nan'olokolo, fa manohy izany izahay
dia isaoranareo a ray mandreny mpiangonana borao ny fandimby tanatin'ny 20 taona izay. Amin'izao moa Alahady itondrana mbavaka, saotranareo mitondra mbavaka anay na ny kely na ny lehibe, mpanompo tsy mahasoa ihany izay a, kanefa nataonay ihany nataonay ary misy ary amin'ny tsy vita. Izay menakavy moa araky ny fantatrareo a, hiaja ny any Suisse izy a, 𝗵𝗶𝘁cie, dia Aldon ary amin'ny 𝗺𝗵𝗵𝗃𝗍, dia Iandry ny Etsy, dia Zidane ny La Réunion, dia Faniriny. Ty manja kely ty moa le vadiko an'ilay zay mbola tsy mahafantatra. Fa le mbola tsy manana zafy kely, mbola tsy manana zafy kely zany fa mbola miandry candidat manko ry zareo. Fa dia falatra an'izay miara-manompo amintsika anina finoana matanjaka sy finoana marintsika, mankasitrika atsika rehetra tompoko soatra tompoko. Miangavy ny loholona sy ny solotena ny borao ny fiangonana ary ny filohan'ny sampana sy fikambanana 𝗵𝗶𝘁cie mba hiakatra tian'oloana hiaraba azy mianakavy. Mankasitraka tompo. Nday mandeha ny mpitandrina, azafady indrindra. Tariny nday mandeha ny mpitandrina. Ireto mpandray fanasany tompo vaovao a dia manasa atsika miaraka amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana ho amin'ny sakrameta masina, sakrametan'ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo hitsangana isika marina ny fotoana.
Andriamanitra aminareo zao tsodrany zao. Ary Andriamanitra ny fanantenana amena anareo fiadanana, anome anareo finoana, itomoanareo ny fanantenana, ny herin'ny fanamasinao aminareo. Iazakazika anareo tsy ho reraka andeha anareo tsy ho sasatra. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika. Ony tompo aminao ary tsy isy tsy ho hainareo atao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Asaina ianao izay vahiny mba hiomby latabatra aminay, ny tompo no manasanao.
Jesu ny tompo izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Izaho anangana azy amin'ny andro farany, fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho aminy kosa. Tahaka ny rany ray velona ary izaho koa velona amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Amen. Velatra manoloantsika zany fanasana masina izany izay manambara ny nofo amandran'i Kristy, famantarana hita maso azy tsapahitanana sy ainantsika, koa asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony atenanao vinany misaotra anao izay tompo, satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy ambony tany aratrana mba amin'ny tany, ka mba amin'ny anaran'i Jesu Kristy no andohaleny lohalika rehetra, na ny anan-danitra, na ny ety ambony tany, na ny ambanin'ny tany, satria voninahitra Andriamanitra ray izy. Izany dia ny anjely sy ny arkanjely sy ny 𝗺𝗺𝗵 sy ny serafima rakotrin'elany, ny anjely 𝗵𝗵 ny mpaminany, ny apôstoly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra naminao. Mianta kosa izay ankehitriny tompo, amin'izany finoana no menao anay izany, mba hisantatra ny fanjakana sy ny fihobiana masina manao hoe ary ny teny fanorenana zao sakrameta masina izao. Fa i Jesu tompo tamin'ny aly izay namadia anazy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakeny, ka hoy izy manao hoe raiso hano, ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, isotroa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovanahy na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'ny Kristy ary angataka ny fanahy masina. Ry tompo ranay izay nandanitro, indreto izay manao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanako olona. Tsy fahatsarovana fahatsarovana fa sakrameta masina manambara ny fijaliana, ny fahafatesany, ny fisangana amin'ny toeran'ny maty. Izy miakatra amboninahitra ary mifona ankavanany ray, miandry sy mitalao ny fiverenana izahay, koa mba hafenony voninahitra ao ny fanantim-pisaoranay ray io. Ta io tanteraka sakrameta masina izao. Hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le natena ny ray mandeha monja ho anay to amin'ny azo fijaliana. Re tompo anay nandanitro, le fanahy mahery, le fananaovana batisanay, le fananokananay mpanefana samy tompo, manomenay ny finoana velona. Izany fanahy izany tompo no angatanay ankehitriny asa aminay, ahatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ran'ny Kristy, fanahy masina mahary mamelona manamasina. Koa mianta aminao izay ry fanahy masina, amasin'ny ny mofo mba hanambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasin'ny torak'izany ny divay mba hanambara ny ran'ny Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ro aminao Andriamanitra ray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen.
ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika. Ary satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay hosaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo, ny finoanao navonjy anao. Amindeha fehifavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka isika nao nira voalahatra amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka. Finoana marina sy matanjaka.
Ka isika iomopo amin'ny fanendretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny atao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafitrano. Tompo, tsy mendrika itsipina izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba ho lavy mihitsy. Amen. Eto no anoloranao anay mofonaina rano velona.
atsika nanatsika finoana matanjaka manao hoe raiso hano ity ny tenako zao no ataovy io fahatserovana. Raiso ny tenako ny tenina ho ary ny rako ho fiainana. Tsika mba hananatsika finoana marina hoe sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatserovanahy na oviana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fevinandeha arak'izay mety izay an'ny mpanahy mahavoky mampahatanjaka manamarina anay amin'ny finoana. Misaotra tompo maranata miandry anay nao amin'ny fanjakan'ny lanitra isotro dia vai miaraka aminao. Misaotra tompo. Amen. Hoy ny apôstôly Petera, apetrao amin'ny fanahinao rehetra fa izy miahanareo, maonona tena miambena fa ny 𝗵𝗶𝘆valinareo mandehandeha tahaka amin'ny liona miheriny ny tady izay arapany. Toero izy miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Amen. Ipetraka isika ianao ny raka-pisaorana.
iaro anareo mpamirapiratra amin'ny tavana aminareo niny to ka iantra anareo nanatra ny tavana aminareo niny to ka anome anareo fiadana mandeha samy mambolevy tsinampy azy